voampangandrainy voampangandreniny. Fitsarana ny Andriamatoa Peste izay mandripaka fatratra ny Madagasikara ary mbola mikasa handripaka olona fatratra ihany. Andriamatoa Peste, mandrosoa ianao. Lazao ny mombanao Andriamatoa Peste. Eny tompoko, zaho no asina hoe peste, zany hoe zany sy ankiray zany fa mampiseho zatra maromaro zany eto, de misy karazany ankiroa zany zay za, de misy ny pestameta taloha de misy ny pestameta vaovao za. Inona moa ireo pestameta taloha sy vaovao ireo? Alizy zany sorina aminao monsieur le président zany fa le pestameta taloha zany de ny pesta bubonique ary ny pestameta vaovao zany le avy Sivandry eo am'le pilomanina eo zany, hitanao le pesta pilomanina ery zany. Fa inona moa ny dikan'le bubonique fa tsy azoko tsara Andriamatoa Peste? Sy hitanao ve monsieur le président ty zany sotroko ty, ty atao hoe bonique ty peste bubonique. Mba hisotro ve ianao bonique? Oka aloha Andriamatoa Peste, sao dia mifindra ao ny aretinao. Ianao dia vaopanga fa mandripak'olona manerana Madagasikara. Ekenao va izany? Eny tompoko alizy aloha zany sy lavana tanteraka fa ralaindimby zany, satria misy kely ihany zany isika sy eto Madagasikara rera zany lizy fa manerana zao tontolo zao efa misy kongiany Seychelles, efa faly nge zay am'izao monsieur le président, efa makany ivelany. Peste importé. Fa ahoana moa lazainao fa ny Seychelles any importé? Zany hoe zareo any zany miimporta lizy maka lizy aty amintsika zany de peste importé lizy any am'zareo any fa raha ny avany zany ohatran'le rangakiray le maty ry zany exporté na izy zany zao. Fa efa miresaka Seychelles zay ihany moa ianao dia vaopanga fa namono ny koditra Seychellois. Ahoana ny fiarovatenanao ny amin'izany? Azafady monsieur le président, aloha mba hisy kely ianao zany fa le Seychellois maty iny zany koksa tenenao zany iny fa mpanazatra izy fa tsy hoe koksa Seychellois zany iny. Ka izy angely lahy koksa ahoana e? Eny ka ohatrany hafahafa masy ny tenenao hoe koksa Seychellois mpanazatra izy iny ary aza manendrikendrika hoe zay ny nahafaty azy fa izy nefa te ho fato azy ihany te hanao aminy eo sady izy koa ny nanao aminy eo. Fa nanao ny aminy ahoana moa fa tsy arako tsara mihitsy ny Andriamatoa Peste. Tokony efa ho azonao zany monsieur le président satria be loatra zany ny olona maty ny peste de ty olona maty rehetrarehetra ty de lazainao hoe za daolona namono azy mba sy fanavakavara izy fa azo atao bambaray. Ianao koa dia vaopanga fa nanafoana ireo fampisehoana rehetra teto Madagasikara. Inona indray no ambaranao ny amin'izany? Raha mikasika le pestacle le foarany zany izy alo ialako siny de meloa zany fa misy olona faly amin'le izy de misy olona ihany koa tsy faly zany. Za zany masy efa nanao dokam-barotra be fa nanao le pesta drindrina be da be zany de aneritretra hoe sao de tsy ahazo olona tika pesta be am'ty sika miaraka pesta total leo raha vao tsy mahazo olona zany. De ny avaran'izy faly zareo fa hoe aramoaka filazana fitondrana hoe foarana pestacle rehetra de zarany keo azako ikoa maina raha moa ataoko vao maikako nisy raha. Voalaza koa ianao nge Andriamatoa Peste fa mahafaty olona maro dia maro eto amin'ny tany sy ny fireneny. Inona ny mbola ambaranao amin'izany? Eny tompoko lizy aloha tena maro aloha zany fa ngady hoe olona maro de maro ihany fa zahatra misy mpiara-miasa nge zay amin'io sy za rery io fa ao zany ny fako ao koa zany ny voalavo ao ny parasy raha fiara-miasa fantatrao tsara misy ny tripartite. Fa efa milesaka voalavo zay ihany ianao. Eny tompoko. Inona no itiavanao ty voalavo? Sy za loatra aloha tena tia voalavo zany fa ny peste zany de ao amin'ny parasy no ahitana azy ary ny parasy no tena tia voalavo fa tsy ny peste satria voalavo
tena mahafinaritra misy zao satria izy eny mamely akiroa sady voako roa voakoroa ahoana moa Andriamatoa Peste fa tsy azoko tsara. fantatrao ve dikany hoe voalavo sady voa izy zany lavo. Inondray tsy hitako Andriamatoa Peste. Nga zany hitanao hoe anaty lavaka izy nga hity reny. Ary ahoana indray kosa ary reny parasy l'Afrika reny mbola namanareo ihany koa ve reny? Izy aloha zany sao de misandoka sasany fa ny parasy l'Afrika zany sy mahafaty olona reny zany fa reny misitrika anaty tongotra ary tena fanafodiny reny aleo tonga de teriko aminareo fa zavatra pétrole ke de maty reny parasy l'Afrika sady reny ahafahany afrikain zany sy misy dika sisy fandraisany amitsika fa rahatra tena andrandrasanay zany zao de ny parasy seloa satria manombonomboka efa any zareo zao sy mianatra anke mpianatra any zao hoe. Ary raha tsy mahita pétrole kosa ary le olona dia inona no amonoany an'ilay parasy? Mitaingena Nissan pétrole. Manoloana an'izany fiampangananao rehetra izany ary inona no fiarovatenanao farany? Sao dia tsy mifankazo ny resaka monsieur le président. Za ve no hiaro tena sa nareo no miaro tena? Ianao no tokony hiaro tenako. Fa ahoana izay no tadiavinao hiaro tena? Kinona moa ny fiarovatenao ataoko? Nareo manao an'ireny tapimbava kasikasy bosy reny nareo azay efa tena lizy aloha ohatra somary mampalahelo anay ihany fa tsy afaka miparitaka tsara zay raha vao mitapitapimbava io nareo zany. Ny antony dia zao hoe raha vao mitapimbava nareo tapenanareo vavanareo zany dia iny nareo fa mitondra an'le otrika aretina fa sady mikohaka nareo mandrewaka ao anaty lizy misy raha mihitsy ao oeto any nareo fa aza paritaka amin'le olona anaty taxi be dia rehefa tonga any an-trano asory ao any vady aman-janakareo any an-tranonareo any. Ary olona mahafinaritra amin'io. Raha olona marary vavony kosa ary izy dia mety mandora dia ahoana indray kosa ny amin'izany? Dia efa zay indray no atao hoe peste vavonika. Satria masy zany zao tokony fiarovatenana ataonareo zany sy nareo ihany ve mahafantatra reny zany fa hoe raha vao fongorana ny fako asiana ny tony fanafody isan-karazany tony dia nareo no miaro tena mihitsy nga zay tsy miaro tena zany tsy miaro tena. Raha azoko tsara zany teneninao dia aveliny koa reny fako rehetra manerana ny tanàny reny. Ka ny ela velona eto ambony tady masy monsieur le président tazana dia izany leto mandrakizay zany tena tazana ifindrindra fa eto amin'ity Madagasikara ity zany mahafinaritra anay ngeto Isitina ny fitsarana. Ndany. Voapangandраiny, voapangandreniny. Didim-pitsarana. Araka ny fanapahan-kevitra mpitsara, araka ny didy aman-dalàna manan-kery eto amin'ny tany sy ny firenena, araka ny fiarovatenanao sy ny vavolombelonanao, Andriamatoa Peste, voahelika ho faty ianao. Inona ny teninao farany? Inona ny raha raiko an'izany misy le tsara. Ianareo zahatra resaka fotsiny hoe voheloko ho faty fa zay nga maty zany zay tsy maty zany fa jahatra ny fako mbola reny daholo namanay reny raha sy hoe fongoronareo ka voalavo raha ty tsy maty zany parasy mbola isy hatrany ary nareo sao dia mieritreritra hoe reny morega mametraka lacrymogène reny tsy mahafaty anay lacrymogène ninninona atao la resy la ary oela velona ny Peste ifankahitetsika amin'ny taona ho avy fa mbola ho avy indray zay mbola ho avy aho iverinindray mbola ho avy aho amona ina koa le irakiraha izy Peste ho aza Peste koakoaka matetetike Peste ho aza Peste tsy mety sitrana ho aho ny aretiko Pestacito avy any Tamatavina ka ty Antananarivo zay tratranao tonga tena andrivorivo